Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 20 ny volana Febroary 2023. Ry havana, manasanao aho iara ivavaka amiko alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara ny amin'ny Nofy izay nampanofisiny ahy efa antaonany maro izay. Ka tiany Tompo ambarako izany Nofy izany. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao no ny fitiavanao sy ny famindramponao Tompo, ka mbola afaka izahay iantso ny anaranao satria mbola famindramponao aminay zanak'olombelona ny andro iainanay amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo malala anandratra anao indray aho, anambara ny Nofy fampitandremana izay nasenao tamiko Jesosy ka mangataka aminao aho fanahy masino. Aoka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny Nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka aoka ianao fanahy masino no handray ny kontrola ny tenako manontolo. Ary aoka ihany koa ianao fanahy masino no hiasa amin'ny olona tsiraray izay iaino izao video izao. Aoka ianao hikasika ny fon'izy ireo, hikasika ny fanahin'izy ireo, ka tena atahotra anao izay tsiraray avy. Satria Tompo, ianao dia Andriamanitra velona sy mahery ianao. Ary mangataka aminao koa aho Jesosy, aoka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana, ny zanatsipika rehetra izay mitady alefany anafoka anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapahefana izany, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka levina amin'ny ranao zany Jesosy dia toy ny lavenina miverina ny andavaky ny fariafo mandrakizay. Ka aoka ny ranao Jesosy omanda afo manodidina anay tsiraray avy. Misaotra Tompo ny amin'ny fiarovanao anay isanandro aminay zanakao tsiraray avy. Misaotra Jesosy, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao, satria anao no tompon'izao rehetra izao. Ka mitsaoka anao izay, manaja anao izay. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, misy Nofy ho tantaraiko rehefa avy eo. Izany Nofy izany dia efa taona maro izay no nanofisako an'izany Nofy izany. Zany hoe tany amin'ny 9 taona na 7 taona tany ho any mihitsy angambany ilay Nofy no nampitandreman'ny Tompo ahy. Dia tamin'ny Alarobia lasa teo zany hoe 15 volana Febroary dia nampatsiahy ahy ny fanahy masina an'io Nofy io satria tiany ho ambarako eto izany Nofy izany. Dia noho neveo omaly alina, zany hoe ny alahady alina 17 ny volana Febroary vo omaly zany. Ny divaraina dia nampanofy ny Tompo. Hitako ao tao anatin'ny Nofy mitantara amina olona ilay Nofy izay tiany ambarako eto. Zany hoe ilay Nofy nampanofisiny ahy efa taona maro lasa izay dia nampanofisiny ahy izahako mitantara an'io Nofy io. Ka noho izany ry havana dia tsy maintsy ambarako aingana ilay Nofy, satria manjary anadinany Tompo ahy ny ranao na iza ianao iaino an'izao video izao. Ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 7:30 io no nomeny Tompo ahy tamin'ny Alarobia, tamin'izy nampatsiahy ahy momba an'ilay Nofy. Ovakintsika ny 1 ka hatramin'ny 7, fa ny 9 manaraka zany momba ny amin'ny teny hafa izay nomeny Tompo ahy koa tamin'io andro Alarobia io. Dia ovakintsika ny 1 ka hatramin'ny 7 ato amin'ny bokin'ny Ezekiela 7:30 satria io zany no tiany andraisana momba an'ilay Nofy izay holazaiko rehefa avy eo.
Zany hoe mbola misy verset hafa zany omeko anao rehefa avy eo alohany hitantarako ilay nofy. Zany hoe mifandray amin'ilay nofy. Ka hovakintsika ary ny tenin'Andriamanitra. Ezekiela 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 no vakintsika tompoko. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo hoe, ry zanak'olona, mitenena amin'ny zanaky ny firenenao, ka lazao aminy hoe, raha mahatonga sabatra amin'ny tany iray aho, ary ny tompo tany dia maka lehilahy iray ao aminy, ka manendry azy ho mpitily, ary hitandra lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara ampitaitra ny olona izy, nefa tsy mety taitra izay mandreny feony anjomara, dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy, dia ho eo andohany ihany ny rany. Nandreny feony anjomara ihany izy, nefa tsy nety taitra. Ho eo aminy ihany ny rany, fa raha nety taitra izy, dia ho navonjy ny ainy ihany. Fa raha hitan'ilay mpitily kosa, fa indro avy ny sabatra, nefa tsy nitsoka ny anjomara izy, ka tsy notairiny ny olona, ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy, dia maty ny elony ihany iny, nefa ny rany dia adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Koa ianao ry zanak'olona, dia notendreko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely. Koa raha mandreny teny alohaky ny vavako ianao, dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy aho amin'ny ratsy fanahy, ry ilay ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho faty ny elony ihany izany ratsy fanahy izany, fa ny rany dia adiniko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany ratsy ihany kosa ianao, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho faty ny elony ihany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Amen. Ry havana, mampatahotra io tenin'Andriamanitra io, satria mampitandrina ainy ny Tompo. Raha tsy miteny aminao aho, na iza ianao izay mihaino izao video izao, ary mangataka aminao koa aho izara tompoko hamonjy fanan'olona maro, ka raha tsy miteny aminao aho, hoy aho teo dia anadina ny Tompo ay ny ranao, anadina ny Tompo ay ny ranao. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Fa raha miteny kosa aho na aminiza ianao zay mihaino eto, nefany ianao tsy mety handray ny anatry ny Tompo, dia ho afaka tanteraka amin'ny ranao ao tompoko. Fa ny Tompo kosa no hitsaranao, ary zava-doza no anjo raha ao anatin'ny ota ka azony tanan'Andriamanitra velona. Fa verezana mandrakizay tompoko, satria ny rahantsika dia sarobidy eo anatin'Andriamanitra. Ny teny anankiray nomeny Tompo ay, izay efa noteneniko teto, tanoany fiandohany taona, dia tao amin'ny osea, ary ny teny tamiko izay tsofinao ny anjomara. Izay le teny ao amin'ny bokin'ny osea 9. Ry havana, mitsoka ny anjomara ao eto. Enganie, ka tena hiaino ilay anjomara ianao. Ny ten'Andriamanitra anankiroa hovakiko alohany hitantarako ilay nofy, dia ao amin'ny Apokalipsy 7 andiny 5. Ao amin'ny Apokalipsy avokoa ireo teny anankiroa ireo Apokalipsy 7 andiny 5. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay mandresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa,
ary tsy hamono velively ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana ao, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Amen. Ry havana, misy ady atrehana zany isika, izay mandresy dia hitafy lamba fotsy, hitafy lamba fotsy, ary tsy hamono ny anarany ny tompo any an-danitra izany. Ny teny anankiray farany dia ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny azonaina, sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Hotoizako hatreo amin'ny 5:20. Fa ny velany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, ny teny Tompo eto dia manambara hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny azonaina, sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Mila zany isika manasa ny akanjontsika. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Efa taona maro izay hoy aho teo dia nampanofy ahy ny Tompo. Tamin'io fotoana io zany mbola nivavaka tao anatin'ny fiangonana trano aho. Dia tao anatin'ny fiangonana io misy zany Rahavavy mpiandry mitovy tamiko. Tao anatin'izany fotoana izany nefany dia misy ny tena hoe fankahalana. Hita miariary ny fankahalana. Tena mampalahelo satria mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra ny mitondra hoe anarana mpanompon'Andriamanitra. Nefany dia mitsangana ho fahavalonao zany ny olona sasany. Eny tompoko, zavatra marina izany. Dia tao anatin'izany no nampanofy ahy ny Tompo. Ny nofy izay naseho an-tompo tamiko, hitako ao zany tambonina toerana anankiray avo be. Avo be zany ilay toerana, ohatran'ireny hoe tendrombohitra ireny. Fa ilay eny amin'ny tampony zany dia tena hoe malalaka zany, ilay toerana eny ambony, ary madio ary tena hoe mahitsy zany. Ohatran'ny hoe vita amin'ny lamima tsara zany amin'ilay toerana eny ambony. Tsy tadidiko ny avao aorinako, ialako tsiny tompoko. Dia hitako ao zany mijoro amin'ny toerana ambony tsara be io. Dia avy teo amin'ny akaviako misy lehilahy anankiray. Io lehilahy io mpitondra fanjakana izy io. Tamin'izany fotoana izany dia tao anatin'ny fotoana hoe fifidianana mpitondra fanjakana. Ary tamin'izay fotoana izay mbola tsy tafapetraka teo amin'ny toerana io mpitondra fanjakana io. Fa ny Tompo zany efa nampafantatra ay sahady fa io olona io no hitondra fanjakana. Tsy afaka teneniko eto hoe iza no firenena misy an'io mpitondra fanjakana io. Dia tao anatin'izay zany hitako zany ilay mpitondra fanjakana manao kostara ambony ambany tsara be. Dia iza zany manao akanjo fotsy tsara be, ohatran'ireny akanjo fetina amin'ny fampakaram-bady ireny. Akanjo mariazy mihitsy zany, tena tsara be zany. Ohatran'ny hoe mibotsina be reny ny ambany, fotsy, tena hoe akanjo mariazy. Zay mihitsy zany no nampahafantarin'ny Tompo ay. Dia hitako koa zany ilay rahavavy anankiray tao anatin'ny fiangonana Nisy ay, nanao akanjo fotsy ihany koa izy, akanjo ohatran'akanjo mariazy fotsy tsara be ihany koa. Dia ny zavatra fotsy zany hoe nampagaga tao anatin'ny nofy dia izy tsy nijoro teo akaikinay, fa eo amin'ny ambany kely zany no nisy azy. Satria zany ilay toerana
ohatrany hoe misy totohatra maro be zany atrany ambany any zany io toerana avo misy anay io. Hitako zao mihitsy zany hoe misy ohatrany totohatra zany be dia be amin'io ohatrany tendrombohitra io atrany ambany any. Hita avy aty ambony zany hoe misy ohatrana totohatra zany atrany ambany be any. Dia naseho an-tompo zany ary ambany be ary, tena ambany zany ary ambany be ary zany hitako hoe maizina zany eny ambany eny. Dia hitako zany io rahavavy io, izy zany avy eo ambany kely eo akaikinay zany fa eo ambany kely eo ihany zany dia mijery anay izy io dia maka sary. Dia may midina ambany izy dia maka sary. Dia tsy tadidiko na ny teny na tsy ny teny tao anatin'ilay nofy. Dia may midina ihany izy zany hitanareo zany le olona hoe may miembotra may midina dia maka sary izy zany, manao an'izay pôzy izy zany azahoany sary. May midina izy zany dia maka sary anay. Dia may midina ihany izy io, ohatrany hoe miembotra zany ny fidinany. No ny avy eo tao anatin'ny nofy dia tonga tery ambany ery mihitsy izy zany ery amin'ilay toerana maizina. Naseho an-tompo ahy no ny avy eo ry havana, no ny tonga teny ambany be teny izy fa ay misy olona maro teo ambany teo dia no nefa tonga teo ambany teo ilay rahavavy dia hitako fa nanomboka mikapoka azy, zany hoe midaroka azy zany araka ny fitentsika. Dia kapohan'izy ireo zany le Ramatoa dia hita hoe menjera dia miezaka mitraka, dia mitsangana kely izy zany dia darohan'izy ireo indray. Dia ny akanjony, ilay akanjo fotsy tsara be mitovy amin'ny anahako, dia naseho any tompo tamiko amin'ny izy eo ambany fa misy ra ilay akanjony, zany hoe misy tasy zany ilay akanjony, zany hoe misy petipetina ra zany ilay akanjony. Dia misy petipetina ra zany ilay akanjo fotsiny, misy le bebe ilay petina ra. Ry havana, naseho an-tompo ahy izao mihitsy hoe petipetina ra amin'ilay akanjony boribory hita hoe amin'ny ilay akanjo zany ilay petina ra. Misy amin'ny faritra maromaro zany ireo petina ra ireo. Niezaka niakatra ilay rahavavy fa tsy tafakatra intsony, fa ireo olona dia mikapoka azy, midaroka azy ao anatin'ny aizina izany amin'ilay toerana eo ambany eo. Ry havana, no ny avy eo afaka volana maro dia tafakatra mpitondra fanjakana ilay lehilahy. Ry havana, afaka taona vitsy dia afaka tao anatin'ilay fiangonana ao. Ary izao manao ny asan'Andriamanitra izao. Ry havana, sao sanatria ka misy tasina ra ny akanjo mariazinao, izay akanjo mariazy amin'ny fampiakaram-bady ny zanak'ondry, ny fanahintsika izany. Ny fanahintsika ve tompoko? Efa tahaka n'ilay virjina 5 endry, sa tahaka ilay virjina 5 adala? So dia misy petina ra ran'olona amin'ny fanahinao. So dia mbola miaraka amin'izao tontolo izao ianao. So dia anisany mifosa sy manaratsy olona. So dia anisany olona hitondra fanahy maro ho very any amin'ny hafibe ianao, na dia mitondra fiangonana aza, na dia hoe mpanao asan'Andriamanitra aza, na koraly ianao, na inona plasy misy ianao ao anatin'ny fiangonana izay ivavahanao. So dia ran'olona maro no mipetaka amin'ny fitafiana. Dia ny fanahintsika izany. Ny tenin'Andriamanitra izay novakiantsika teo dia mampitandrina antsika tsara. Fa raha ohatra tsy madio ny fitafiantsika dia tsy ho tafiditra any an-danitra isika. Tsy maintsy isika miaro ny fitafiantsika.
ny fanahintsika izany. Araka ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Apokalipsy novakitsika teo hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Mpamono olona, anatiny mamono fanahin'olona izany. Ry havana, mampitandrina antsika ny tompo, tsy ny fandehanantsika any am-piangonana akory, na ny hoe manosa an'Andriamanitra isika nefa ny isika mbola manota ihany no ampadio ny fanahintsika. Oka tsy hisy petipetina rahan'olona re tompoko ny fanahintsika. Oka isika hiala amin'ny ratsy rehetra. Oka tena ho mpanompon'Andriamanitra tokoa, ho masina ivelany sy anatiny. Ahitandrina ny lelantsika, ahitandrina ny famindrantsika, ahitandrina ny ondry izay sain'ny tompo ho tandremantsika, fa tsy hiditra ao anatin'ny fitarinan'izy ireny anatin'ny fosafosa isika, fa tsy hiditra ao anatin'ny famonoana ondry isika tompoko, fa ho tsara an'Andriamanitra isika, ary any amin'ny afobe ny hafarantsika raha ohatra ka mamono ny ondrin'Andriamanitra isika. Raha mitarika ny ondrin'Andriamanitra isika ho any amin'ny afobe, dia isika koa ho any amin'ny afobe. Ry havana, tiantsika ny tompo. Oka isika hiaro ny fanahintsika mba hadio, ny fanahintsika, ny akanjotsika fotsy, oka tsy ho hisy tasy, satria na dia petina kely ray tahaka ny loham-pandraitra aza ny rahan'olona eo amin'ny akanjotsika, dia afobe no vatantsika. Ry havana, hitsahatra ao, ny tompony hikasika antsika tsiraray avy, mba tena atahotra an'Andriamanitra isika, satria fanahy no vonjena. Ny fanahintsika aloha dia ny fanahin'ny olona, na iza ny ankonantsika izany. Raha mipetraka irery ianao, dia ny olona manodidina anao sy ny havanao, niza dia dia misy anadinan'Andriamanitra antsika ny rahan'izy ireny. Ry havana, mahereza tompoko, fa tiantsika ny tompo. Mbola hiverineto aho raha mbola omeny tompo fotoana isika tsiraray avy. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.